Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izay soloko tena eto. Fantatsika ny toe-java-misy eto amin'ny firenena izay nisina fitokonana kanefa ihany koa dia nitatra nakamina endrika fandrobana sy fandravana fananana maro samihafa teto amin'ny tanàna n'Antananarivo ary nahazo ny fivarotana trano fivarotana izay eo ambanindrian'ny birao ny fikambanana mampiely baiboly malagasy eto Ampasapito izany fandrobana izany ary dia nitatra niakatra nakaty amin'ny birao sy ny toerana izay misy ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ny fandrobana ka dia efa nangalana ny tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana mahefa mba hanamarina ny zavatra nisy fa dia voaroba ny fitaovana rehetra tato amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy fitaovana informatika sy ny zavatra rehetra izay mety nanana zavatra azo ny olona mety hoe nalaina dia niparitaka potika na ny fanaka na ny taratasy araka nitatsika ireo dia tena miparitaka ato amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy raha nilazaina dia hoe tsy nisy azo ny raisina raha ny fitaovana aloha ny taratasy moa mety tsy dia nilain'ny mpandroba loatra ka dia ireo mipetraka eo izay sisa ary koa nisy ampahany amin'ny trano izay may soron'Andriamanitra tsy ny trano manontolo ny may fa nisy ny toerana izay nisy ny fitehirizana na ny stokny baiboly dia may tanteraka ihany koa dia tsy dia nisy azo ny raisina firy ary izay ambiny aza dia lena sy mambo satria tonga ihany koa mpamono afo tamin'ny fotoana izay niantsoana azy ireo. Zay ny toe-java-misy ato amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy amin'izao fotoana izao. Efa tonga teto toerana moa izay ny tompon'andraikitra ihany koa sy ireo mpiara-miasa rehetra nijery sy nanamarina ny zavatra misy rehetra eto dia mbola eo amindala mpijerena hoe inavy ny zavatra tsy azo raisina intsony na tsy hita intsony zay amin'izao fotoana izao. Zay tompoko ny zava-misy ary ny antso izay tiana atao amintsika dia ny hoe ento amam-bavaka. Ento amam-bavaka ny fikambanana mampiely baiboly malagasy mba afaka hanatanteraka ny asany na dia nisy aza zao atao hoe sedra na azo azy zao. Ny tanjona dia zao mba hoenika ny fahalalana ny Kristy ny olona amin'ny alalan'ny soratra masina. Tiana ny manamarika fa tsy misy fahatapahany akory ny fahanjifana na ny famatsiana ny tenin'ny soratra masina satria mbola misy ny azo ifampizarana amintsika rehetra. Fa dia na izany azy noho ny fahavoazana izay misy dia tsy maintsy mametraka an'izany eo am-pelatanan'Andriamanitra isika izy ilay tompony asa sy tompontsika ny hanampy atsika hiatrika izao sedra izay andalovan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izao. Dia mangataka koa ny vavaka amintsika rehetra ho an'ny firenena malagasy mba ilay Andriamanitra tompo ny fiadanana sy manana fiadanana omenany atanteraka ny fisian'ny fiadanana eto amin'ity firenena ity ary ny baiboly izay miparitaka any amin'ny olona rehetra any mba tena hiasa hitondra fanavaozana sy fanovana sy fiovana amin'ny fiainan'ny olona izay manana izany mba tena hitady izay ampandrosoana marina ny fiarahamonina sy ny firenena fa tsy handroba na hangalatra na handrava na hanapotika. Dia misaotra antsika rehetra fa dia izay ny fanambarana azo ambara amintsika amin'ity anio ity aloha fa dia mbola mampahafantarina antsika eny ihany miandalana ny toyiny. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra na izany azy misaotra azy koa isika ny amin'ny zavatra rehetra ary dia misaotra antsika rehetra sady izay mety fanampiana indrindra mambavaka izay ataontsika ho an'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izay mbona ny fiangonana rehetra sy ny kristianina rehetra. Misaotra tompoko, samotain'Andriamanitra.